Tontosa Soamantsara ny fifanagna ho an'ny mpampiely boky évangéliste taty amin'ny district Antsiranana. Izay ny tontosain'ny talian'ny départemental fampielezam-boky sy ny fanafamina eo agnivon'ny ranomasimbe Indiana, pasteur Raberanto Njato Arlala. Ny voalohany hatramin'ny 4 Novambra 2024 lasa igny. Ny fantanteraka tamin'ny fomba famakiagna ny fanafamina no nanomboan'ny fifanagna ny alarobia voalohany ny volana Novambra 2024 tao amin'ny fiangonana Adventista Tanambao Centre. Namafisin'ny pasteur Raberanto Njato Arlala Tefintsua ny mazava-dehibe ny fahaizana mamitiny ny fanafamina mba aliagna ny membre araka ny fanazavana. Orinasa mihetsy anatin'ny fahitalavitra tsy mampisy zany izay fa mahinatsika zany miainy tantara radio dia mahina ny olona zany ka rehefa mitombo tsy misy bataka amin'izany ny foetondrana ny fanafamina dia mazava loatra lasa mekanitana ny fiangonana tafita ny afatra azo ny zava-tondraisa ary misy impact na hoe fiantraikany amin'ny fiangonana izany fanafamina zany. Ny toy ny fampifanagna ny alakamisy ny zoma ho an'ireo mpampiely boky évangéliste ato agnatin'ny distrikany Antsiranana. Tombony lehibe no niraisin'ireo mpampiely boky tamin'ity fifanagna ity. Natomboka tamin'ny base ho an'ireo mpampiely boky zandriny indrindra ny fifanagna tamin'izay fotoagna izay. Natombony ireo mpampiely boky tao agnatin'ny fampifanagna izay natolotry pasteur Njato Arlala Raberanto Tefintsua sy ny tombotsoa azon'ireo ihany koa amin'izay asa fampilezam-boky izay. Ankoatra ny tombotsoa ara-panahy izay raisin'izy ireo dia misy ihany koa ny tombotsoa ara-nofo araka ny fagnazavana sy ny tenan'ireo mpampiely boky. Voalohany dia mampitombo ny aim-panahy indrindra fa eo amin'ny famakiana reny boky izay avy eo ary ao anatin'izany dia ny ara-nofo ihany koa sy afa-danja eo anatrehany izany fampielezam-boky izany. Manamafy ny finoana ary mizara ihany koa izany finoana zany ho amin'ny hafa ary mampanantena mandrakariva ny amin'ny fiomanana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Asa manokana sy asa sarobidy indrindra ny asan'ny fampielezam-boky ary anisan'ny antony natongavana taty amin'ny faritra Antsiranana izany nampifan'ireo mpampiely boky fo dia fo ny fotoana kely dia kely ny azony zaraina kanefa irariana mba asosa ady ireo namana mpampiely boky izay rehetra azo natolotra izay. Nanontany ianao ny amin'ny hoe ahoana ny fomba isitrahan'ireo mpampiely boky aty amin'ny faritra ny fampiofanana. Misy aloha ireo zokiolona izay fananaozany asa izany fotoana maritra ka izy ireo aloha zany aty amin'ny voalohany no ampiofan'ireo zandry izay vao miditra ao amin'ity sampana fampielezam-boky ity. Vinavinaina ihany angatahana amin'ny tompo mba ho tanteraka ny amin'ny hoe isy iverina ilay ASMP taloha tsy ilay dépôt fa ASMP ilay fanofanana ireo mpampiely boky rehetra eto Madagasikara satria fangatahany avy eo anivon'ny division rahateo mba hisiny ny fampiofanana ho an'ireo mpampiely boky ka mba ho lasa matianina izy ireo ka ahay ny asa araka ny tokony izy sy mba hiroborobony ny asa mihoatra noho ny teo aloha. Nanamafy ihany koa i pasteur Njato Arlala Tefintsua Raberanto ny amin'ireo tsy maintsy anagnany mpampiely boky mila fahavononana mandrakariva ny asa fampilezam-boky eo amin'ny lafiny ara-panahy, ara-batana ary ara-tsaina. Isany voalazan'ireo sy ny tenan'ny mpampiely boky ihany koa izany zavatra izany satria misy fetra izay tsy maintsy takarin'izy ireo amin'ity asa fampilezam-boky ity. Enany amin'ny fetra izay tratrarina ao amin'ny fampilezam-boky dia anisany izay tena ao anatin'ny fanaovana izany ny tsirairay avy. Fa ny fomba izay tokony anaovana izany dia tsy afaka hijanona amin'ny toerana anankiray ihany na amin'ny faritra anankiray ihany no anaovana izany fampilezam-boky izany. Tsy maintsy mandeha ary manatratra ny ambanivolo ary manatratra ny andrenivohitra na hoe eto amin'ny faritra Diana na ny amin'ny faritra Sava mba hahatonga ny fetra ho tratra hatramin'ny farany. Asa masina sy mila fahavononana tanteraka ny asa fampilezam-boky ho iatrany ny fagnazavana talian'ny départemental ny fampilezam-boky sy ny fanafamina ato agnatin'ny ranomasimbe Indiana. Ho an'ireo izay manam-paniriana hirotsaka antsehatra amin'ny fagnatanterahana izany asa izany dia nitondra fanazavana manokana momba ireo fepetra izay tsy maintsy anagnany olo anankiray hirotsaka ao amin'ny asa fampilezam-boky ihany koa
ny taliany départementan'ny fampielezam-boky sy ny fanahy ny faminaniana. Ny fepetra atonga ny ray mpampiely-boky raha ny tena marina tsy dia misy fitakiana be manao ana loatra saingy tahaka ny fidirana ao amin'ny sampana rehetra eo amin'ny lycée adventiste dia mila olona manara-dalàna, mila olona ara-panahy, mila olona vonona hamitaniraka ny olona rehetra izay maniry eo amin'ny sampana fampielezam-boky na hiditra ao mpampely-boky izany. Noho izany azo heverina fa malalaka ny fidirana saingy kosa tsy dia hoe dia ny olona rehetra izay manao izay heveriny fa mety no afaka hiditra amin'izany fampielezam-boky izany, fa tsy maintsy ireo olona ara-panahy indrindrandrindra araka ny voalaza teo, ary indrindrandrindra tsy mahana olana eo anivon'ny fiangonana ka mba tsy hisy korotana ihany koa eo anivon'ny sampana fampielezam-boky. Ankoatra ny fampifanana ireo mpampiely-boky sy ny membre ny fiangonana adventiste aty amin'ny distrikany Antsiranana dia nitondra fanazavagna mahakasika ny boky ny taona 2024 ny boky Herin'ny Fanandrina izay isany nampitaraina ny be sy ny maro, indrindra fa taty amin'ny fédération ny Madagasikara avaratra ihany koa ny pasteur Njatoarilala Tefintsoa Rabiranto mahakasika izany boky izany indrindra. Fanampanazavana. Ny boky Herin'ny Fanandrina ny boky ny taona voalohany dia anteriny eto ny fisaorana indrindra ho an'ny FMN izay ny commande ny antsasaka ny boky missionnaire ho an'ny Madagasikara Ray manontolo, ary hita ny fahazotoantsika tamin'izany boky izany. Tsy niankina loatra taminay anefa ny antony tsy nahatongavan'ny boky, ary azo lazaina fa boky ankahalain'ilay ratsy io boky io isaorana ny tompo efa tonga izany ankehitriny, ary amin'ity volana izay tsahantsika ity dia tokony efa eny am-pelantanantsika izany boky izany mba hahafahantsika mamitaniraka indray ny amin'ny fampielezana izany boky izany eny am-pelantanan'ireo liana rehetra sy ireo rehetra izay mila rantovina hiditra ao ambalan'ny tompo. Dia alao hery ny famitahana izany asa lehibe izany, ary inona fa vao maika tonga fahavononana ao am-poniny tsirairay avy izao fahatarana ny fahatongavan'ny boky izao, anenjika ireo fotoana izay mety very tamin'izany isika, ary ny tompony hanampatsika amin'izany rehetra izany.